ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Voliliutika kwahe voliliutika voliliululu hailirwa wambala fanjanangare ambesatika voliliu fambemisityavya voliliutika kwahe voliliutika voliliululu hailirwa wambala fanjanangare ambesatika voliliu fambemisityavya henaraoranjange mandena fakumiambe tiwazaza sambe mari tiakeune akia baba mandena urie henaraoranjange mandena fakumiambe tiwazaza sambe mari tiakeune akia baba mandena urie akia mandena urie tazaza akia mandena urie tazaza akia mandena urie tazaza akia baba mandena urie akia mandena urie tazaza akia mandena urie tazaza akia mandena urie tazaza akia baba mandena urie kumyambesa tsava fanda ipailungutika remba manahirangere tiwasatika falakulote kiurusafu kumyambesa tsava fanda ipailungutika remba manahirangere tiwasatika falakulote kiurusafu henareuranjange mandena fakumiambe tiwazaza sambe mali tiakeune akia baba mandena urie henareuranjange mandena fakumiambe tiwazaza sambe mali tiakeune akia baba mandena urie akia mandena urie tazaza akia mandena urie tazaza akia mandena urie tazaza akia baba mandena urie akia mandena urie tazaza akia mandena urie tazaza akia mandena urie tazaza akia baba mandena urie akia mandena urie tazaza akia mandena
mandena urietajaza hakia baba mandena urie ivavaka isika rehetra misaotranao zay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay ka na dia olombelona mpanota ratsy fahavalonao aza izahay dia tsy nampiova ny mahandriamanitra fitiavananao zany nanaovanao asa lehibe tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany ho fanalananay tamin'izany maha fahavalo maha olondratsy anay izany misaotranao fa tehirizinao azominao ampiainao mandrakariva amin'izany fahasoavanao zany izahay ary tao anatin'ny 10 taona no efa nanambaranao ny teninao sy ny sitraponao indrindra mahandriamanitra fitiavananao tamin'ny fikambanany ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy misaotranao no izany 10 taona izany mangataka amin'ny fanahinao masina hampamokatra izay rehetra nambaranao taminay tao anatin'izany 10 taona izany misaotranao koa no ny fotoana izay afanay midera misaotra ary makalazanao indrindra manambara ny teninao eo ambany fitarian'ny fanahinao masina amin'izao fotoana izao dia tsy ho anay izay ampitondrainao amin'ny fampianarana ihany fa ho an'izay hihaino sy handraizany ihany koa no angatahanay izany fanahinao masina izany mba hiasaka hampamokatra ny teninao rehetra eo amin'ny fiainanay misaotra noho ny fanomezanao anay fahendrena sy fahalalana ahafahanay mampiasa ny fitaovan-tserasera rehetra mba ahafahanay mitory ny filazantsaranao dia atreo manokana ary ity fotoana ity atreo izao fampianarana izao aoka ianao no hiteny fa ho fitaovana ihany zahay amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankirevany Nazareto nangatahana izany misaotra Tompo amen fa 10 taona ny fikambanany zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izay moa no ankalazaitsika amin'izao fotoana izao miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra an'izany fotoana lehibe izany ho fankalazantsika an'Andriamanitra ho fiderantsika an'Andriamanitra dia nomena tsara fampianarana ao anatin'izany ny tena izay isaorana andreo mpiandraikitra an'izany groupe zany ka ny fampianarana izay nampitondraina ny tena zany amin'izao fotoana izao dia mitondra ny lohateny hoe ny fifandraisan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny asa tsara ary ny tenin'Andriamanitra perekopa izay ao andrenany zany dia ao amin'ny Efesianina 2 ny 15 ka hatramin'ny 10 ho vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tahak'izao zany. Efesianina 2:15 ka hatramin'ny 10 fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isy ireare fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny asa tsara mifototra amin'izany perekopa izany no anjarantsika amin'izao. Ny fahasoavana sy ny asa tsara lohateny lehibe izay mamehy ny maha izy azy ny fiangonana Loterana izany satria mamehy koa ny fampianarany mamehy ny fiaim-piainany rehetra ao ambadika izany ny fehezanteny anankiray hoe ny filazantsara sy lalàna ary izany filazantsara sy lalàna zany dia mahamanokana ihany koa ny toriteny Loterana raha ambarany hoe filazantsara sy lalàna dia zao izay nataon'Andriamanitra amintsika
ary izay ataontsika vokatra mifandraisana izay nataon'Andriamanitra ihany koa. Ny filazantsara zany dia zao izay ataon'Andriamanitra amintsika, ary ny lalàna dia izao izay fiaim-piainantsika sy ny asantsika ary fitondrantenantsika rehetra vokatra mifandraisantsika an'izany ataon'Andriamanitra izany. Ao ambadiky ny lohateny hoe ny fahasoavana sy ny asa tsara izany. Mbola ao ambadiky izany teny hoe ny fahasoavana sy ny asa tsara izany ihany koa, izay mbola maha-izy azy ny fiangonana loterana ihany koa, dia izao ny fanamarinana na ny fahamarinana amin'ny finoana, satria araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly izay nambarany dokotera Lotera tamin'ny fiangonana tamin'izay fotoan'izay ka nahateraka ny fiangonana loterana dia izao izay no amarin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany ka nandray izany tamin'ny finoana dia lasa mpanompo ny fahamarinana ihany koa. Betsaka ny perikopa izay milaza an'izany, ohatra ny Romanina 7:7-20 ka hatramin'ny 4:20 sy manaraka. Manaraka izany ny teny hoe fahasoavana manokana dia hitantsika ao amin'ireo ilay teny telo mirafitra eo amin'ny raozin'ny Lotera na ilay fitomboky Lotera manao hoe soratra masina irery ihany, finoana irery ihany, ary fahasoavana irery ihany. Ny fandraisana amin'ny finoana ny voalaza ny soratra masina mahakasika an'Andriamanitra sy ny asany dia fahasoavana ho antsika izany. Noho izany dia rariny tokoa ry havana ny resahana sy hanazavana an'izany fahasoavana sy ny fifamatorana ny fifandraisana amin'ny asa tsara izany amin'izao fankalazana ny 10 taona ny fikambanany zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izao. Araka ny lohateny dia voalohany io jerentsika ny hoe fahasoavana, ary satria faharosa tanteraka izany raha teny hoe ny asa tsara dia izany no jerentsika manaraka, dia andeha hiroso amin'izany fampianarana izany isika. Ny fahasoavana hoy aho teo hoe voambolana anankiray lehibe manana toerany ao amin'ny soratra masina, anambaran'Andriamanitra tena amintsika zanak'olombelona ny hoe fahasoavana. Voambolana anankiray lehibe alalantsika ny maha-izy azy an'Andriamanitra sy ny asany ny hoe fahasoavana. Na ao amin'ny testamenta taloha zany na ao amin'ny testamenta vaovao dia manana toerany tokoa izany teny hoe fahasoavana izany. Arak'izany dia andeha ho jerentsika ahoana izany fahasoavan'Andriamanitra izany arak'izay nambarany testamenta taloha azy. Ny voambolana hebreo hoe ezed no nadika hoe fahasoavana ao amin'ny testamenta taloha. Io voambolana hoe ezed nadika ho fahasoavana io dia miverina 570 ao amin'ny testamenta taloha, ary fampiasana azy ao amin'ny testamenta taloha dia mifamatotra amin'ny fitiavana, ny famindrapo, ny fifidianan'Andriamanitra, ny fanekena, ny fiantran'ny fireneny, mifamatotra amin'izany ny teny hoe fahasoavana. Izao manko nifidy ny firenena Israely mba ho fananany Yahvé, nifidy ny firenena Israely mba ho fananany Yahvé, ary noho ny fitiavany azy, noho ny fahasoavany no nanaovany izany fifidianana izany. Ny fifidianan'Andriamanitra ny firenena Israely ho vahoakany manokana na ho zanany na ho fananany manokana dia mamaritra sy maneho ny fitiavany, ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Ny fitiavany manko ny loharano mamaritra sy na antony ny fifidianany azy, zany hoe ny fitiavana tao am-pony no nanesika azy hifidy ny firenena Israely ho fananany. Ny fitiavany zany no loharano sy antony fifidianany ny firenena Israely. Ny fifidianan'Andriamanitra ny Israely dia tsy noho ny fifidianany Israely an'Andriamanitra, tsy noho ny fitiavany Israely an'Andriamanitra, fa noho ny fitiavan'Andriamanitra an Israely ihany. Raha tenenina amin'ny fehezanteny tokana zany ry havana dia izao: ny fitiavany Yahvé an Israely manokana noho ny fahasoavany
no ny nifidianany azy ho firenena masina ho azy. Arak'izany dia mamaritra ny hevitry ny fahasoavan'Andriamanitra na ny fitiavany ny maimaim-poana na ny fahatsarany izany rehetra izany. Tsy miankina amin'ny fahatsarantsika olombelona ny fifidianany na ny fanehoan'ny fitiavana na ny fahasoavany, fa miankina amin'ny fahatsarany sy ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Izany maha-Andriamanitra tsara sy Andriamanitra fitiavana azy zany dia tsy nahatazamany ny faharatsiany zanak'olombelona, tsy nahatazamany ny mahafahavalony ny zanak'olombelona, satria Andriamanitra fitiavana izy. Izany fitiavana zany anefa rehefa tiany zanak'olombelona atao amin'izany mahafahavalony azy zany izy, atao amin'izany maha olon-dratsy azy zany izy, dia fitiavana nanova azy ireo, fitiavana nanala azy ireo tamin'izany faharatsiany zany, tamin'izany mahafahavalo azy zany, ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny maha olom-baovao eo anatrehan'Andriamanitra, maha olon'afaka eo anatrehan'izay manandevo azy rehetra koa. Ny fahasoavan'Andriamanitra arak'izay efa nambara teo ambony dia mifamatotra amin'ny fanekena izay nataony tamin'ny zanak'olombelona koa zany. Tahaka ny mahafanampahan-kevitr'Andriamanitra manokana ny fanekena izay nataony tamin'ny zanak'olombelona. Ny fanekena moa dia izao, izy Andriamanitra mamatotra ny maha izy azy rehetra amintsika zanak'olombelona mba hahatonga atsika zanak'olombelona ho zanany, ho ankohonany indray. Ka mifamatotra amin'izany ny fahasoavany. Ny fahasoavana ary dia antsoina hoe fanekem-pitiavana ihany koa. Mamaritra ny fahasoavana arak'izany ny fanekena. Fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olona, izy mamatotra ny tenany, ny fiaimpenany sy maha izy rehetrarehetra amin'ny olona mba hahatonga zany olombelona zany iaina amin'ny fiainana izay iainany, noho ny fitiavany no nanatanterahany an'izany. Ny fahasoavana ary dia ilazana ny toetr'Andriamanitra izay sady tsy miova ny tsy mivadika amin'ny fitiavany tamin'izany fanekeny zany. Na dia mivadibadika aza ny zanak'olombelona, ny firenena izay fanofidiny ho azy, dia nitoetra ho mahatoky tamin'izany fanekeny izany mandrakariva izy, noho ny fitiavana atao anatin'ny fony, noho ny maha-Andriamanitra fitiavana azy, noho ny maha-Andriamanitra ny fahasoavana azy. Maneho ny fahasoavany sy ny fahatsarany izany. Mifamatotra amin'ny fanteferany sy ny famindrampony ary fiantrany ny fireneny koa fahasoavany. Ny famindrampony no anton'ny fanteferany, ka niantrany ny olombelona mpanota, nanaovany ny fanekena taminy, ny fidianany azy, nanaovany ny asam-pitiavana na ny fahasoavana taminy. Amin'ny teny hafa ry havana, ny fahasoavana dia anambarana ny toetr'Andriamanitra izay nasehony tamin'ny fanorenany ray ny fifandraisana tamin'ny olona, teraky ny fanapahan-keviny samirery zany, ary mampiariary maha-Andriamanitra mahatoky azy amin'ny alalan'ny fanatanterahany izay nampanantenainy izany, asa-pitiavany izany. Ho famonjena sy ho fahariana indray, ary ho fikarakarana ny olona mba iaina amin'ny fiainana izay iainany ihany koa ny fahasoavany. Ny testamenta taloha ary dia mampianatra fa Andriamanitra ny fahasoavana ny Andriamanitra izay nivavahany zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay. Miariary zany teo amin'ny fidianany azy, tao amin'ny famindrampony, tao amin'ny fiantrany, tao amin'ny fanaovany ny fanekena taminy, tao amin'ny famelan'ny helony, ary tamin'ny fanekeny ny fomba fanao rehetra tao amin'ny tempoly, mba ho fanolorany ny famelan-keloka sy ho fandraisany ny zanak'Israely izay nifidiny vahoakany izany famelan-keloka izany. Amin'ireo rehetra anambara ireo dia manambara tena ho Andriamanitra tia ny mpanota Andriamanitra, ka mandray ny inisiativa rehetra ho famerenana ny olona indray ho fanafahana azy tamin'izany mahampanota azy zany, mba ho olom-baovao iray aina aminy, hiara-monina aminy. Ary izay no hevitry ny hoe Andriamanitra ny fahasoavana, Andriamanitra mpanavitra izay nandevozina ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly. Raha izay ny fahasoavana araka ny testamenta taloha, dia ahoana kosa ary no anambarany ny testamenta vaovao azy. Izay koa no hidirantsika amin'ny hoe ny testamenta vaovao sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny testamenta vaovao ry havana dia manohy sy mamelatra izany fampianaran'ny testamenta taloha momba ny fahasoavana izany.
tao am Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny hazojaliana no namelarandreo mpanoratra ny testamenta vaovao izany fampianarana momba ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Ary amin'ireo mpanoratra ny testamenta vaovao dia i Paoly apôstôly no tena mampiasa zany be indrindra. Ny voambolana hoe karis no nadika hoe fahasoavana. Ny voambolana grika hoe karis no nadika hoe fahasoavana. Ny roapatelony izay ampiasany ny testamenta vaovao azy dia i Paoly apôstôly no mampiasa azy. Zany hoe raha iny 450 no ampiasainy testamenta vaovao zany, ny 100 eo amin'izany dia hita avokoa amin'ireo soratry Paoly apôstôly. Araka amin'ny Paoly ary dia ilazana ny totaly be ny fanavotana na ny famonjen'Andriamanitra ny olombelona mpanota tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany noho ny fitiavany azy ny fahasoavany. Izao no ambarany eo amin'ny Efesiana 2:9. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany. Araka ny testamenta vaovao, ny fahasoavana dia tsy andraisan'ny olona anjara mihitsy na hitakian'Andriamanitra tambiny avy aminy mba hazony azy, fa tahaka an'izay efa rentsika nampianarana testamenta taloha ihany, asan'Andriamanitra irery tao amin'ny Jesosy sy ny hazo fijaliany izany. Ny any anjaran'ny olona ry havana dia izao, ny mandray izany amin'ny finoana ary ny makasitraka azy. Ny teny hoe makasitraka dia nadika hoe karis, lay teny nadika hoe fahasoavana ihany koa ao amin'ny Paoly apôstôly. Tsy zavatra takina amin'ny olombelona zany, fa izao fanomezam-pitiavana, valy teny tandrify ihany ho fanomezam-pitiavana an'Andriamanitra izay manolotra azy zany, tsy vidiny, tsy takalony, fa valy teny tandrify ho izany fanomezam-pitiavana avy amin'Andriamanitra izany ihany. Ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka an'izay tao amin'ny testamenta taloha ihany koa dia manova ny olona mandray azy amin'ny finoana ho tonga olom-baovao. Tsarovy ilay fanazavana teo hoe olona ratsy, olona mpanota, olona fahavalon'Andriamanitra no tian'Andriamanitra kanaovany asa ary tlorany zany maimaim-poana tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany, dia rehefa mandray zany ny olona dia manova an'ilay olona mandray azy ho tonga olom-baovao ilay fahasoavan'Andriamanitra. Mampiarihary sady vavolombelony zany ny asany, ny fitondran-tenany ary ny fehpenany rehetra. Raha fehezina ny fanasoavana araka ny testamenta vaovao dia manasongadina ny fahalehibiazan'ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao izay simba sy loha ary tambany fanandevozan'ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly. Satria vokatry ny hazo fijaliana ny fahasoavana dia mirazotra amin'ny filazantsara izy, mirazotra amin'ny famonjena izy, mirazotrana mitovy hevitra amin'ny hoe fanavotana izy, mirazotrana mitovy hevitra amin'ny hoe famelan-keloko izy, mitovy hevitra amin'ny hoe fampihavanana izy, amin'ny fanamarinana, amin'ny fanekena, ireo voambolana samihafa izay ilazany ny mpanoratra ny testamenta vaovao, lay asa tokana izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Fa raha hitodika amin'ity perekim-panjarantsika ity sika, andeha ho faharitantsika kely ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra araka izay entantsika azy ao amin'ny Efesiana 2:5-10 zany. Araka nambara teo ambony ry havana, mamitina ny fampianaran'ny Baiboly momba ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona manontolo ny atao hoe fahasoavana. Ary zay no ambaran'ity perekim-panjarantsika ity ihany koa, milaza hoe fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Ny fahasoavana eto ao anatin'izany fehezanteny zany, fa fahasoavana no namonjena anareo. Ao anatin'izay fehezanteny zay dia midika fa ny fahasoavana mira famonjena, mira famonjena. Inisiativa nyraisin'Andriamanitra noho ny fitiavan'ny olombelona mpanoty zany, dia eto dia lazaina tsara ny hoe ary izy avy amin'Andriamanitra zany, fa tsy misy mihitsy avy aminareo zanak'olombelona zay nandray azy. Izany fahasoavana mirazotra amin'ny famonjena zany dia mirazotra ihany koa amin'ny hoe famoronana olona ho vaovao. Ary zay ilay ambaran'ny 10:10
amty voaforona atao amin'ny Kristy. Andriamanitra miasa manatanteraka amin'ny famonjeny, midika fahasoavana. Fa raha fahasoavana mira famonjena, ny famonjena mira famoronana ho olom-baovao. Teo ambonitsika dia nilazany hoe izay manrainy fahasoavan'Andriamanitra dia voaovany zany fahasoavan'Andriamanitra raisiny zany ho tonga olom-baovao. Ka eto ilay fahasoavana dia mamorona ny olona ho tonga olom-baovao indray. Zany hoe famerenana n'ilay olombelona mpanota ho amin'ny ota, ho amin'ny tsy fiziana aloha, zay le fampiraisana azy amin'ny Jesosy Kristy sy ny Fijaliana. Nampiraisina tamin'ny fahafatesana, averina ho amin'ny tsy fisiana aloha ilay zanak'olombelona. Ary rehefa avy eo dia foronina miainga amin'izany izy, naverina ho amin'ny tsy fisiany zany olom-baovao indray. Ny Romanina 9:7 sy manaraka, ny Kolosiana 2:12 milaza an'izay. Ary raha mampianatra momba Batisa Kristianina Paul dia zay no ampianarany azy. Ary zay mampatonga azy olom-baovao, izy lay fahavalo, izy lay mpanota, averina ho tsy misy loha tamin'ny fampimborana azy tamin'ny Jesosy sy ny Fijaliana. Fa foronina olom-baovao indray tamin'ny fampiraisana azy tamin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany. Raha fehezina ny fahasoavan'Andriamanitra dia miseho amin'ny fahariana indray ny olona ho tonga olom-baovao. Ary voalaza matetika teo tao amin'ny Jesosy sy ny Fijaliana ino nanatanterahany zany. Ny antony ny fahasoavana, ny antony faharian'Andriamanitra ny olona ho tonga olom-baovao indray dia ambary etiny hoe mba hanao asa tsara. Ary zany koa no mampiditra antsika iresaka makasika ny fizarana faharoa amin'ity fampianaran'ity dia momba ny asa tsara izany. Ny olom-baovao sy ny asa tsara. Ao an'izany asa tsara zany, raha mira zotra ny hoe fahasoavana sy famoronam-baovao, dia izao manaraka izao no azambara makasika ny asa tsara riavana. Raha miverina kely mankany amin'ny testamenta taloha sika, any amin'ny Genesis 1:5 ka hatramin'ny 7:20, dia noforonon'Andriamanitra ho tahaky ny endriny ny olombelona. Zany hoe hosolo tenany amin'ny asa samihafa zay ataony eo anivon'ny voarina. Araka ny Genesis 2:2-5 dia noforonony mba hiasa sy hitandriny zany voarina zany ny olombelona. Ny hoe miasa dia manany hevina hoe hikolokolo sy manatsara hatrany. Ary ny hoe mitandrina kosa dia mameno zany hevina zany, mikarakara, miazona, miaro ny fahatsaram-ba tsy ho simba, mampitombo isa sy fahatsarana ny voarin'Andriamanitra. Ny olombelona dia noforonon'Andriamanitra ny antony namoronany azy dia hanao an'izany asa tsara izany. Satria riavana talohan'ny fahalavony zany adidy sy andraikitra napetrak'Andriamanitra amin'ny olombelona zany, dia tsara manamarika fa tsy vokatra ny fahotana akory ny asa, fa mahay izy azy ny olombelona amin'izy noforonon'Andriamanitra ho tahaky ny endriny azy. Ny fiarovana sy ny fikolokoloana ary ny fampandrosoana amin'ny fahatsarany voarin'Andriamanitra ny tanjo ny fampetrahany taminy zany adidy sy andraikitra izany. Ao amin'ny testamenta vaovao, ny voambolana hoe ergona, asa, dia avy amin'ny matoateny hoe ergazomai, miasa. Ireo voambolan'ireo dia nampiasaina voalohany indrindra tamin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Hitantsika zany ohatra amin'ny Genesis 2:2-5, Salamo 4:2, Joba 7:17-7. Izany hoe raha nampiasaina tamin'Andriamanitra voalohany izy tao amin'ny tantara famoronana, dia zao no hevitra raketin'ny voambolana hoe miasa. Asa atao mba hahatonga fananan'Andriamanitra ho amin'ny fiziany, satria zay nataon'Andriamanitra, ho amin'ny fitomboany, ho amin'ny fahatsarany, araka an'Andriamanitra izany. Nampiasaina tamin'ny olombelona voalohany zany voambolana zany eo amin'ny Genesis 2:2-5 araka izay nambara teo. Izay midika fa asan'Andriamanitra apetrany amin'ny olona ny asa zay ataon'ny olona, na inona io na inona na inona io na inona. Voambolana fampiasa tamin'Andriamanitra io, ka raha ampiasaina amin'ny olombelona dia midika hoe ny asa ataon'ny olombelona dia asa apetrak'Andriamanitra, asan'Andriamanitra apetrany amin'ny olona. Raha mampiasa teny vahiny kely sika dia hoe komision'Andriamanitra ampanaoviny ny olona izany. Ny asa zay ataon'ny olona fehpenany rehetra no tondroiny zany asa zany, na inona zany na inona.
Voambolana hafa ilazana ny asan'ny olona koa no hoe énergeo. Retsika ao anatin'izany ny teny anglisy na teny frantsay hoe énergie. Zay midika hoe hery na herijika. Ny hery zay omen'Andriamanitra ny olona ka ahafahany manao zany asany zany sady atateraka zany amaha-komision'Andriamanitra azy ao ambadika izany. Ray Paul apôstôly no miresaka azy. Inona no hery omen'Andriamanitra ny olona mba hahatonga ny olona hanao ny asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na hahatonga ny olona hatateraka ny asa arak'izay kindren'Andriamanitra azy? Ny fanahiny zany. Io no hery na énergie zay omen'Andriamanitra ny olona hatateraka izany. Vakio ohatra ny Galatiana 5:22-20. Vaombolana hafa fahatelo ilazaina ny hoe Ancien Testamenta vaovao dia ny hoe leiturgeo, liturgia, retsika ao anatin'izay. Izany hoe ny asan'ny olona amin'ny maha olom-baovao azy rehefa noforon'Andriamanitra ho tonga olom-baovao ny olombelona dia asa fanompoan'ny mpitiavana no hanaovany izany. Anompoany amin'ny fitiavana ny zavaboary zay nametrahan'Andriamanitra azy. Anompoany amin'ny mpitiavana ny olombelona zay miaramonina aminy ihany koa. Zany hoe raha ohatra ka lazaintsika ny hoe hitandrina voarin'Andriamanitra no naharian'Andriamanitra ny olona araka ny Genesis 2:2-5 dia hanao zany ho fanompoana ny voarina, ny aso azy sy ny olombelona manodidina azy no nanatanterahany izany. Voafona ao anatin'izany koa no fanaovana izany mba ho fanasoavana ny olombelona zay notsofin'Andriamanitra ao amin'ny fitombona. Izao manko ry havana, notsofin'Andriamanitra ao amin'ny fitombona ny olombelona. Ka raha tsy mitomba ao anatin'izany fahatsarany zany ny voarin'Andriamanitra dia tsy mifanaraka izany, tsy ho tahian'Andriamanitra amin'izany izy ary ho simba ny tontolo manodidina azy. Zay indrindra ny nametrahan'Andriamanitra azy ho eo anivony, ho solotenany, hiasa sy hikolokolo ary hikarakarany voariny zany mba hifanaraka ny fitombon'ny zanak'olombelona, ny fitombon'ny zavaboary sy ny fahatsarany. Ary amin'ny alalan'izay dia hiaina mpitiavana tao amin'ny sazy nametrahany azy izy. Ny fanaovan'ny olona ny asa ny arak'izany hevitra samy hafa fonosiny zany no nadika hoe miasa eto ary zay no atao hoe asa tsara ataon'ny olom-baovao zay noforon'Andriamanitra indray tao amin'ny Jesosy Kristy. Izay hevitra samy hafa vonosiny hoe miasa sy asa zay, ny fanatanterahany zanak'olombelona an'izay amin'ny maha olom-baovao noforon'Andriamanitra azy, izay ny ilazana azy hoe asa tsara mifamatotra amin'ny fahasoavana arak'izay nanazavatsika azy teo ambony zany. No hoe tsara dia tsy milaza azy ho tsara araka ny fijeriny maso ihany, fa tsara araka ny kalitaony araky ny namoronan'Andriamanitra azy ihany koa. Zany hoe manana ny kalitao tsara araka an'Andriamanitra. Ny asa atao amin'ny maha komision'Andriamanitra azy, ny asa atao amin'ny maha olom-baovao amin'ny Kristiny mpanao azy, ny asa atao amin'ny alalan'ny fanahy ho énergie sy aina mamelona ao anaty, ary ny asa atao ho fanasoavana sy ho fikolokoloana ary fikarakarana ny hafa, izay no asa tsara, izay mifamadika amin'izay asa ratsy, na inona izy na inona. Ny fahasoavan'Andriamanitra na ny asa mpitiavany izay mamorona indray ny olona tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azy ijaliany, dia mamorona ny olona ao amin'izany maha izy azy sy ny asany izany. Mamerina indray ny olona mba ho solotenenao anivony voary sy ny olombelona namany hanao asa tsara eo amin'izy ireo, hampitombo ny fahatsaran'izy ireo, hampitombo ny fitomboanisαν'izy ireo, asa atao amin'ny fieritreretana mandrakariva fa manao manohy eo ampelantanan'Andriamanitra ho fanohizany ny asa pahariny ny olombelona amin'izany. Rafitina izay voalaza rehetra ry havana dia izao: ny fahasoavan'Andriamanitra zay nahariariny tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azy ijaliny no maha olom-baovao ny mino. Famerenana ny olona ho arak'izay nahariany azy sy nokendreny tamin'ny famoronana voalohany zany. Ny zanaky ny fahasoavana azy dia olombelona miasa sy mandray andraikitra tahaka nataon'ireo olombelona voalohany tao amin'ny sahedena talohany ny fahalavoany. Asa ho fikolokoloana sy ho fikarakarana fananan'Andriamanitra zany. Asa ho fiarovana sy ho fitandremana, ho fampitomboana, ho fampandrosoana ny fahatsarany, indrindra arak'izay naharian'Andriamanitra sy nikindren'Andriamanitra taminy koa. Tsy asa ny ataony amin'ny voarin'Andriamanitra manodidina azy ihany zany, arak'izay nambara teo, fa asa ataony amin'ny olombelona mpiaramonina aminy ihany koa, ho fanompoany ampitiavana azy ireo.
raha miasa noho ny mahazanaka ny fahasoavan'Andriamanitra azy ny kristianina maro, indrindra ireo voalaza fa miisa 700 eto Madagasikara, dia azo antoka riavana fahandroso ity firenentsika ity, azo antoka fahandroso ity nosondrazantsika ity. Fa inona no hita? Na dia ireo kristianina 700 reo azy ny manimba asa atao mba ho fanimbana na ny hafa manodidina azy na ny voarina manodidina azy no ataony. Tokony andiny tena koa ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy amin'izao 10 taonan'izao, inona ny asa ataonao ary mamaritra maha olom-baovao anao amin'ny Kristy noho ny fahasoavan'Andriamanitra va ny asa zay ataonao. Asa mamotika sy manimba zay noforon'Andriamanitra ve ny asanao? Sa asa mpanompo-pitiavana, ho fikolokoloana, ho fampandrosoana ary ho fampandrosoana hatrany ao anatin'ny fahatsarany izany asa zay zavatra anaovanao ny asa izany. Isika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ve? Zanaky ny fahasoavana tokoa. Fa raha zanaky ny fahasoavana sika dia miasa arak'izay ikendren'Andriamanitra atsika tamin'izay namoronany atsika tao amin'ny fahasoavana. Tsarovy ry havana fa izay miasa amin'ny maha olom-baovao azy araka ny fahamaritana ny asa teo no tahian'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny asa zay ataony. Ho mpanao asa tsara amin'ny maha olom-baovao azy amin'ny maha zanaky ny fahasoavan'Andriamanitra azy ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Amen. Ivavaka isika rehetra. Misaotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina noho ny izany fampianaranao ana izany, ary tsy ho fampianaranao fahalalany saina ihany zany, na ho anay izay manambara na ho an'izay mandre ihany koa, fa araka ny teninao tamin'ny mpanomponao tsy ho hainy soratra masina raha tsy iainana. Ataovy tonga fiainana izany dia ho tonga olom-baovao miasa, ho fitahiana ho an'ny tenanay, ho an'ny fianakavianay, ho an'ny fiarahamonina misy anay, ho an'ny zavaboary rehetra, ho an'ny firenenay izay zanako ny fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankely avy any Nazareto nangatahana izany, misaotra Jesosy eo. Amen. Sani misy femangeso tenum mi fama velu zalai tenum nasakaini sanaringe bebe namalaki fefakakini farani. Sani misy femangeso tenum mi fama velu zalai tenum nasakaini sanaringe bebe namalaki fefakakini farani. Askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga dia. Tenume, nasakaini sanaringe bebe namalaki fefakakini farani. Tenume, nasakaini sanaringe bebe namalaki fefakakini farani. Askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga
roranga vave askana uroranga he askana uranga vave askana uranga dia Mangasana Jesus mandana na romudi mangasu mangasu hayam mangasu nimbate mangasu 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 hayam mangasu nimbate mangasu Ary aoka isika ifampandiny hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Hampandroso